Izay ny amin'ny vaovao trangam-piarahamonina fa ivadika pejim-baovao hafa tanteraka kosa isika. Foto-drafitr'asa fanadiovan-drano vaovao no hapetraka eny amin'ny tobin'ny Jirama eny Mandroseza. Androany no nanatanterahana ny Lanonana fanamarihana, ny fanamboarana sy ny fanombohana ny tetikasa ho fanamboarana. Lanonana izay natrehan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina dia rojerentsika ny andinindiny. Mitety-bidy 3.7 miliara ariary ny fanamboarana ny foto-drafitr'asa fanadiovan-drano eto Mandroseza. Amokatra rano voadio 700 metatra tolatelo isan'ora ny foto-drafitr'asa. Itombony abetsaky ny rano ary anatsara ny kalitaon'ny tsinjaran'ny Jirama ny fahavitany ity foto-drafitr'asa ity. Nomarin'ny filoham-pirenena fa efa tany amin'ny 2700 ary tany amin'ny taona 1990 vao nisy ny fanamboarana. Fa ny olana zay vahatsika amin'izao fotoana izao dia olana ara-drafitra zay nisy eo misehatra maro samihafa nandritran'izay taona maro izay. Vao nilazay ny tompon'arakitra tao amin'ny Jirama fa foto-drafitr'asa tahaka izao efa tany amin'ny 2700 natao. Efa taty amin'ny 700, efa taty amin'ny 700 vao mba nisy fanamboarana kely natao. Fa tsy tena famahana olana tanteraka. Sika tsy laza amin'ny rehetra hoe dia anjaranareo zany, nareo tsy nahavita. Isika samandray andraikitra isika. Sady ao anatin'ny fahamehana izany zavatra izany, ao anatin'le hoe urgence izany zavatra izany, no anatin'le foto-drafitr'asa fototra zay ilaina ho fampandrosoana. Reo milo takatry ny rehetra reo hoe tandremo ny mampifangaro lay antsoina hoe urgence sy ny foto-drafitr'asa fototra. Tsy maintsy arindra ireo zavatra ireo. Fa izao foto-drafitr'asa izao dia ama ny olana eo amin'ilay antsoina hoe kapasité, zany hoe eo amin'ny rano zay entina matsina ny tanàna-Antananarivo. Olona trany amin'ny Rahetsy eto Antananarivo no azo tombotsoa amin'ny fahavitan'ny foto-drafitr'asa. Azo tombo manokana ao anatin'izany ny mponina mipetraka amin'ny ilana andrefana Antananarivo, ao anatin'izany Anosizato, Itosy ary Ivato. Marary ny vahoaka eto Analamanga ny rano fisotro madio ka dia everinay fa zava-dehibe amin'ny fijerena amin'ny sosialim-bahoaka amin'ny fampandrosoana isa-tokony izany fanatsarana ny famokarana rano eto anivony Jirama izany. Olona Rahetsy mahery ihany zany no azo tombony amin'ity fanamafisana tia ivotoerana fifehezana ny rano. Ao anatin'ny 7 volana no anatanterahana ny asa fanamboarana ny foto-drafitr'asa fanadiovan-drano vaovao eto Mandroseza.